Tsy azo jerepotsiny sy avela amin'izao ny firenena sy ny vahoaka ao aminy izay tsy mitsahatra mikorosofana hono teo anivon'ny kolekitifa ny Malagasy. Efa nitolona ary tsy hijanona izany raha tsy tratra ny tanjona. Madagasikara tandalana manaja ny demokrasia araka nefa notakina ny taona 2022 toizana ankehitriny. Fanovana no ilaina ary isan'ny lalana izorana amin'izany ny fandraisana anjara amin'ny fifitianana solombavam-bahoaka ny 2020 Mei izao. Azadino fa eny amin'ny antenimieram-pirenena no mpanao lalàna. Zany hoe le fitakina natao rehetrarehetra izay tsy tanteraka natao tamin'izany rehefa tonga maro be ny mpanohatra ny tanjona nitokana dia io hoe fiavahana na ny anay ho any amin'ny fiovana, le fiovana ny tanjona. Ary io dia iarahanay amin'ny mpanohatra rehetrarehetra. Io fanovana io androany any amin'ny antenimieram-pirenena io no afaka atao. Any sinina no manova ny lalàna. Any rehefa maro anisa ny mpanohatra afaka manova lalàna, manova ny CENI, manova ny HCC, manova ny gouvernement. Zay nge zavatra ny gaovana be. Dia zay natao hoe aza amin'ny lavolefo ntsika Malagasy manana fanantenana fa karazana deuxième tour angety karazana deuxième tour ty reo mpiasa-panjakana reo ve ny karamany mavita miaro ny zo fototra ny maolona sy mahavelona ny vandeamanjanany. Tsia TDL ny anarany izy ny olona tonga dia landy. Azara amin'ny teny hoe tsy TDL fa MTDL mbola tsy tonga dia landy. Ka raha olona mba avaty amin'ny fanoerana no lasa prime ministre mino kosa zay reto fa ny zavatra tanjona voalohany ataony dia makany amin'ny sosialim-bahoaka ary tena ho hita ho tsapatanana hoe tonga dia misy fiantraikany any amin'ny sosialim-bahoaka satria zay no andrasany Malagasy. Misokatra vonona ary afa miara-miasa amin'ny rehetra mitovy tanjona sy fomba fijery aminy na fikambanana io na antoko politika sy ny maro hafa ny kolekitifa ny Malagasy. Amin'ity fifitianana solombavam-bahoaka ity araka izany anana kandida ny vovonana ary olona miainga avy amin'ny vahoaka ny fotony. Kandida mahalala tsara ny olona ny iainan'ny vahoaka ao amin'ny fokontany, commune sy distrika misy azy no atolotra. Ho solombavam-bahoaka hiaro sy hiady ny tombontsom-bahoaka mahalala sy mahafeny asa amin'ny mahafahefana mpanao lalàna azy. Fanapakevitra raisina no raisina eto anivon'ny kolektifa Malagasy dia miainga avy ny fotony. Zany hoe ny safidy zany tsisy hoe avatiny manapaka na inona fa ny any antoerana no manolotra dia ny atia tena manaraka fotsiny. Zay angamba anisan'ny ataoko hoe mety mampiavaka ihany koa. Ny asa voalohany an'ny solombavam-bahoaka dia ny fandanina ny fandanina ny volam-panjakana, loi de finance. Zavatra resahana voalohany raha solombavam-bahoaka tena izy dia hoe ianareo miteny hoe lahara-pahamehana ny famokarana fa izahay avatia Ambatondrasaka mba firisan-jaton'io vola io no lasa aty aminay amin'ny ministera ny fambolena sy fiompiana. Ary roviny zay ny tonga aty. Ka ianao zany raha manana olana amina resaka tsy fandripahalemana dia antanio ny solombavam-bahoaka anao hoe fa ohatrinona hoe ny vola lasan'ny gendarmerie aty Atsimondrano dia amaly anao ny gendarmerie aty Atsimondrano hoe na gasoil ary tsy misy. Itsika rehetra zao ny fanovana manana lanja lehibe amin'ny fandrosoan'ny firenena ny solombavam-bahoaka any amin'ny circonscription ny fidianana ho azy. Tsy faninana samy mpanohitra fa anatratra tanjona ny azahoany avy amin'ny fanoerana ny maro anisa eny anivony antenimieram-pirenena ahafahana mitondra ny fanovana mametraka ny fototra ampandrosoana ny firenena amin'ny fametrahana ny tany tandalana ametraka sy amerina ny asa ny antenimieram-pirenena anova ny Madagasikara ny kolektifa ny Malagasy. Ankehitriny zava-baovao 2024 tsika zao zay tsy niova mbola mitovy ihany zavatra takinay mitovy ihany koa ny zavatra iarahanay ary mitovy ihany koa ny rafitra hitantanany azy mbola le zavatra niseho taloha ihany asehonay amintsika zao miteny zao hoe 2024 dia mbola anome fanantenana vahoaka Malagasy koa zay hoe hiady ho anao, hiady anatsarana amin'ny fiainanao, hiady mba hiovan'ny ho avy Madagasikara fa tsy hanjombona lava fa mana fanantenantsika fa misy zavatra hiadinay andeha hovaintsika ary hitondrantsika amin'ny fahazavana. Ny fahavalontsika, fahavalonay ireo iombonanay dia ny fahantrana. Ny fahavalonay iombonanay dia ny fitantanana tsy mendrika.
ny tsy fanajana lalàna ny fanapara-pahefana zay ny fahavalonay fa ny sasany tsy fahavalonay inona ny zavatra ny resahanay matetika ary anisan'ny tena zay rehetra io samy teny an'izany tsy voavidy vola manana profo etsika hoe tsy voavidy vola zay ataoko ngamba fa dia betsaka amin'ny profo mety ny sasany tsy afaka amin'ny teny ohatran'izany fa tsy voavidy vola dia mazava ary ny tanjonay tsy hoe ampiseho fangorokarena fanapara-pahefana sy sisa ny vahoaka malagasy ny arovantsika sy ny tanjonsika dia ny firenena no avy ny firenena fa tsy fiarana olona manao zavatra tsy mety ngamba ny fananaprofan'izany zay rehetra tsy misy fahaiza mitantana mifangaro ny fahefampitsarana sy ny fahefanam-panatanteraka ary ny fahefanam-panao lalàna isan'ny mahatonga izao fanitrana lalina izao tokotany tsy mandrisika ny mpandrara fa ihany koa mamono ny efa misy no miseho ankehitriny antony izao olona ny tsy fananana sa izao ntsikaritry fotony dia zay zavatra raisin'ny fanjakana rehetra dia simba daholy manomboka amin'ny jirama io zany zay volobe saovika zay efa niovaova le olona naika sinonao sinita amin'le projet nefa tsy mety tanteraka mihitsy le izy mijery ny autoroute zao efa nisy volany dekesena atao anao 70 millions de dollars tany laha tsy diso ako 300 milliards d'ariary lazaina fa vita alohan'ny farany taona le izy 80 km hatramin'izao na 100 mètres raha tsy misy zay afaka moahana vola zany avoaka daholo ny any amin'ny fer hitantsika reny air Madagascar io zany tena maty liquidation judiciaire moa dia natsangana indray Madagascar Airlines dia tsy tafavoaka mihitsy le izy dia misy mpandrarava privé dia potehana ohatran'izany foana ATR dia Embraer 190 dia izy zany hatramin'izao misy zavatra tsy mety matoa tsy mivoaka foana zay zavatra zay amin'ny vol international raha najanony daholo dia vol intérieur sisa nataony tsara dia secrène koa zao maty climat des investissements zany potehana dia reny nefa fantatry ny mpamatsy voly iresa-pirenena reny dia lasa makany firenekafa izy manodidina ny 300 000 400 000 isa-taona io zany tonga amin'ny marché du travail dia hoaiza daholo nefa ireo olona reo politika mpanjakana tsy misy mihitsy tsy misy sorotra mihitsy zany nareo efa nahita PEM zany mbola tsy nahita fa nitady ihany mbola tsy nisy taloha velorano le izy dia adino azy le velorano efa misy 10 angamba tsy tanteraka reny hitantsika amin'ny tambajotry reny efa manomana ny ampitsony any ivelany ny andrajoelina tsy mandrarasy tsy mikatsaka izay anatsara ny andavanandrom-penany malagasy ka tsy magaga raha Madagasikara tsy mety mandroso no misy eto io no antom-pijoroa ny Kolekitifa ny malagasy ametraka fototra tsara andro any ahafahana mizotra makany amin'ny fampandrosoana rahampitso tsy mitsinjo no avy ny Madagasikara ty mihitsy ireo mpitondro ireo ary tsy vaovao ane zany izy misy nefa nyteny hoe naka nationalité izy any velany tsinjovany no avy ny zanany dia mazava ho azy zany fa tsy mahataitra azy ary tsy maharary azy mihitsy ny ainany malagasy amin'izao fotoana izao fampitehana ny orinasa malagasy fanapitehana mpandraraha malagasy ny fianarany zanaka malagasy gadraina ny mpampianatra ampitahorona ny mpampianatra ny fitsaboana izy amintsika reto tsy mitaitaina satria efa tsy eto tsony no aviny efa tsy eto tsony satria ny taranany rehefa karakarainy ho any velany dia izay ilay ilana anohizana an'ilay tolona ho an'ny fanovana ary farany zaingana ny tokony anatanterahana io amin'ny alalan'le fifidianana ho avy io amin'ny alalan'ny rehetrarehetra ny ataon'ny fitondra amin'izao nge dia manapotika ny androm-panjakana manapotika ny Madagasikara amin'ny lafiny rehetrarehetra ny resahantsika teo ny lafiny ekonomika fa amin'ny lafiny fitantanana ra-panjakana tena potehany tanteraka mieritreritra izy fa hoe rehefa manangatanana fotsiny solombavam-bahoaka dia matanjaka zay zany satria izy mieritreritra fa izy rery any malagasy na tsy manana ny zoam-pirenena ary izy dia zay zavatra zay no manimba ary zay no mapotika nyity firenena ity androany dia zay mila fanovana aza omena tsiny daholo ny olona adinonareo fa ny tena tompona ndraikitra ny tsy fampandrosoana Madagasikara dia mipitarika tompoko mipitarika voalohany ka Madagasikara tsy maintsy mandroso na ajana na tsy ajaina le lalàna na ajaina lalam-panorenana na tsy ajaina tsy raha rano io fa tsy maintsy mandroso Madagasikara za dia metraka fantaina mivoaka malagasy hatramin'ny avitan'le fifidianana filoham-pirenena ara ve ny tsara sa ny ratsy ny fiainanao androany samy malala daholo tsika fa ny ratsy ny fiainana ary misafotra ny fiainana mbola tianao tohizana indray ve izany aorianany fifidianana solombavam-bahoaka raha tianao tohizana dia averenao reo fa raha tianao hitsahatra zany dia asoreo reo
arak'izany manainga ny vahoaka malagasy ny olom-pirenena andray anjara amin'ity zotram-pifidianana ity ny ao anivon'ny kolekitifa ny malagasy manomboka amin'ny fanoratana sy ny fanamarinana ny anarana ao anatin'ny lisym-pifidianana ny fanaraha-maso mialoha sy mandritra ary aorian'ny zotram-pifidianana solombavambahoaka ity anosy anamafy ilay tsy voavidy vola ka olom-pirenena saropera misafidy izay ho ataony amin'ny andro-pifidianana ny 7 ny volany Mey 2024